miarabantsika rehetra ny fiangonana Emasetela tonga somantsara amin'izao sabata mahafinaritra izao. Minao fa falitsika miaona eto. Mahafinaritra ny mahita anareo ny fianakaviana tsirairay avy na avy akaiky na avy lavitra, ny hita matetika, ny hita tsindraindray dia tena mahafaly, dia mahafaly tokoa ny mahita anareo. Faly mahita ny ankizy kely madinika indrindra, ny tanora, ny lehibe izay tsy diso anjara amin'izao sabata izao. Dia faly miaraba ny tompo sika satria eto ny tompo miandry antsika depuis ce matin. Dia rainy izy ary ankalazaina noho ny soa rehetra nataony tamintsika sy ny fitantanany antsika na tonga soamantsara antsika teto amin'ity toerana ity. Dia miaraba anareo rehetra izay manaraka an'izao fanompoam-pivavahana izao any an-trano na eny an-dalana na lavitra na akaiky na eto Frantsa na any amin'ny tany hafa. Dia miaraba anareo izay ary mirary soa, mirary sabata sambatra ho an'ny tsirairay avy. Andeha hiaritsangana tsika hivavaka. Rainay masina indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitantananao anay. Misaotra anao zahay Tompo satria ianao dia nanaiko Andriamanitray, ary izahay Tompo dia tonga eto mba hidera sankalaza ny anaranao. Raha io mamelany elokay, mamindrafo aminay fa mpanota izahay. Misaotra anao zahay fa ianao dia nanaiky nanavitra anay, ary noho ny raha soanao no nahatonga anay ento Tompo satria matoky sy mino zahay fa nitanteranao taminay ny teny fikasanao fa mela eloka anay tokoa ianao. Raisy Tompo ny fanoloran-tenanay tsirairay avy, ary ny fiderana rehetra izay ataonay eto dia ngany mba hoanitra kasitrahany eo ambony seza fiandriananao. Misaotra anao zay noho ny soa rehetra nataonao taminay nandritra ny tontolo andro iny. Misaotra anao zay satria na dia atao anatin'ny fahoriana, atao anatin'ny fijaliana, atao anatin'ny aretina, na atao anatin'ny fifaliana, dia teo foana ianao miambina anay, miaro anay ary mampitony anay sy manome fiadanam-po ny tsirairay avy. Dia ngany ity sabata lalovanay ity Tompo mba iarahanay tanteraka aminao, tsy sarahanay aminao fa anjakanao tanteraka ao am-ponay tsirairay avy, ary raisinay ianao Tompo satria mpamonjy anay, mpanavitra anay, ary nitsangana tamin'ny maty ianao mba ho santatra ireo efa nodimandry. Ho avy koa ianao tsy ho elaka dia derainay ianao noho izany farantenana rehetra nananay izany. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Mbola hitsangana ihany isika andeha hisaotra an'Andriamanitra hiderana azy rehefa mihira ty hira ty ianao dia sady eritreretinao inona daholo ny fitahiana, ny fisaorana tiako atao amin'Andriamanitra amin'izao maraina sabata izao, ka hiredona samy hira ampifaliana isika rehetra anao an'izany hira fisaorana izany izay atolontsika an'Andriamanitra. Saiko kana no vai mpandovana fitiavanare avy amindray fa mindrampobe no afatra torinindray. Tena tsy takatry ny saiko loatra zay fitiana ampidinanao, onina tiana tiako mpanota tena tsy mendrika hitoeranao. Fitiavanare avy amindray fa mindrampobe no afatra torinindray.
raisoanao ity fokelity raisoniaiko raikambazazao tena tsy mendrika nefa avy raisoiany ka diovimanao fitiavanare avy amindray fa mindram-pobe no hafatra toririndra miderany Jehova miantsony analana atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany mihirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony atao vorearianareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova mitadiavan' Jehova sy ny heriny ka tsy mandrakariva ny tavany tsarovy ny asa mahagagana ataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany amen amen antsony isika hitana ny fanilontsika ho an'ireo izay teo tamin'ny commencement omaly dia ny tantara momba ny Virginia Fluidax izay nisy ny Virginia 10 endry satria niazona ny fanilony hatramin'ny farany izy ireo ka isika koa dia ahitany mba hanomana ny fanilontsika satria ho avy tsy ho ela ny tompontsika amen omany ny fanilo dia ho ataontsika miredona tsara koa zany iray zany omaniny fanilo andawiakatra murenao veripilo ndriny pampakatra avilainao tenaina ira osana etungani maraina terao aleluya terao aleluya indrenini anzeli pervunilarica amurizani eli anduvalanica avilana tenaina ira osana etungani maraina terao aleluya terao aleluya tazanini tupu pandresileide nietimahanupu vizauna sandrace avilaina tenaina mira osana etungani maraina terao aleluya terao aleluya amen mahafinaritra maheno anareo mihiry tsikitsiky daholo mahafinaritra ery mahita masonareo mitsika dia raina ny tompo eny io andriamanitsika io dia manome be dia be mitafotafo atsika afaka mipetraksika io andriamanitsika io dia manome mihoatra noho izay zavatra angatantsika eny misy miteny hoe tsika hony tsy manao fahagagana tsika tsy manao an'izao tsy manao an'izao nefa tsika rehetra ireo dia afaka nijoro vavolombelona daholo fa tian'Andriamanitra ary nahavitany fahagagana teo amin'ny fiainantsika iza tamintsika tsy nefa narary nefa sitrana iza tamintsika tsy nanota nefa voavela eloka iza tamintsika no tsy efa nangataka teo amin'ny fikasana ny men'Andriamanitra tsika ary mitanteran'Andriamanitra zany eny mbola hira vavaka koa ity fenoy tompo mitafotafo satria ianao dia mahery indrindra
be madio manganuano feno tompo mitafutafu itisini zarumenawa famire dareda tuniafu izangeta etanifana zivitsire zengula makamami Reusavatsuno menitani Kane faremba tikulocha Ni santaci Ni fiainana nyankocha Felutupu Mitafutafu Itisini zarumenawa Famire dareda tuniafu Izan eta nifana Indama zangula nitati Fiadana nati uturi Urera kaya nawiati Razzi mandrai ani Gesù Cristi Venutumfu mitafutafu itisini zanumenawa famire dareda tuniafu izan eta nifana Venutumfu mitafutafu itisini zarumenawa famire dareda tuniafu izan eta nifana izan eta nifana Inona reny tianao Jesosy mba ho atolotro anao noho ny fitiavanao dia natolotro ao ny ainao ary inona re Jesosy mba tianao havaliko anao amin'izany ny talentako ve nomeko sa ny fotoanako sa ireo zavatra izay mbola nomenao ana ho fanampiny ireo fananana sy zay mba kely ananako Jesosy dia tsy mitady zavatra betsaka avy amintsika tsy mitady zavatra mihoatra noho izay fa misy eo amintsika isan'andro eo amintsika miaraka amintsika isan'andro dia ny fotsika izany inona moa ny zavatra atolotsika raha tsy miaraka amin'ny fotsika raha manao zavatra ho an'olona raitsika ka tsy ataontsika ampitiavana dia kitoto ihany izany mitovy amin'izay koa ny fanolorantsika ny talentantsika sy ny fotoanantsika amin'Andriamanitra raha tsy omentsika miaraka amin'ny fotsika izany miaraka amin'ny fitiavana rehetra ao anatintsika dia tsisy dikan'izany fa zava-poana ihany zavatra kitoto dia ankehitriny raha hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra isika dia amperao amin'izay ny fotsika aleo hiaraka amin'izay
fa raha ho antsika fotsiny io tsy mandeha amin'izay loniny fa omeo an'Andriamanitra fa hainy manao an'io, hainy mikarakara an'io. Amen. Antsika rehetra hitsangana amin'ny vavaky ny fanatitra. Miaraka vavakantsika. Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra. Manatona anao izay amin'ny reto fanatitra ireto. Taio izy reto raio mba havita be amin'ny asanao ary hanafaingana ny fiverenanao. Ray malalo tsy ny arena sy ny vola ihany no entinay eo aminao fa ny fona ihany koa mba ho diovinao. Ray malalo mamilany olokay mindrafo aminay ianao. Taio ny fianakaviana rehetra nyity fiangonana ity mangataka ny fanambinana avy aminao izahay rehetra reo. Dia izany vavaka izany no tononay amin'anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Donc avant d'écouter la magnifique histoire de Artine, j'invite Valsou et Sanda à venir devant. Hein, vous allez faire une surprise avec les autres enfants aussi s'ils veulent, de chanter Jésus est le rocher de ma vie. Allez, venez les enfants. Est-ce que... Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.
force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Et le haut en bas devant terre et tout de moi. Et le haut en bas devant terre et tout de moi. Jésus est la force de ma vie. Amen. Merci les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour aussi aux grands, aux adultes et aux parents. Bonjour aussi aux jeunes. Alors aujourd'hui, avant de commencer mon histoire, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu dans votre vie? Plein de fois? Ça arrive, on est d'accord? Les enfants aussi, ça vous arrive d'être déçus? Non? Est-ce que ça arrive aussi, ça vous est déjà arrivé de faire plein d'efforts pour au final ne rien avoir? Ça arrive souvent. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une fille qui s'appelle Marie. Marie, c'est une jeune fille qui est très 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 intéressée par tout ce qui est l'histoire de la Bible. Et un jour, elle a décidé d'acheter sa propre Bible pour pouvoir étudier. Et un jour, Marie, elle rencontre un diacre de son église qui lui dit « Marie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une librairie qui vient d'ouvrir et qui vend notre Bible dans notre langue. » Parce qu'il faut savoir que Marie, elle habite dans un petit village en Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez où c'est la Grande-Bretagne ? Oui, c'est l'Angleterre. Et dans son petit village, c'est une autre langue. Et du coup, c'est très rare qu'on trouve des Bibles qui sont traduites dans sa langue. Et du coup, le diacre lui a dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Marie, nous avons une librairie qui vient d'ouvrir avec une Bible traduite en notre langue. » Et Marie, elle était super contente parce que c'est tout ce qu'elle attendait d'avoir une Bible dans sa langue. Donc, elle rentre à la maison, elle va voir ses parents, elle lui dit la bonne nouvelle et ses parents, ils sont tout aussi contents qu'elle. Mais le problème, c'est que la librairie, elle se trouve assez loin, vu qu'elle habite dans un petit village, et il faut y aller à pied. Et ses parents lui disent, par contre, Marie, ce ne sera pas possible qu'on y aille tous ensemble, mais il faudrait que tu y ailles toute seule. Et Marie, elle dit, mais c'est pas grave, moi je suis pleine d'énergie, je suis sûre que je vais y arriver. Elle était pleine d'enthousiasme et elle était trop contente d'aller chercher sa Bible. Donc son papa lui prévient, par contre Marie, tu sais que dans ces routes-là, c'est des routes où il y a plein de terre, il y a plein de cailloux. Si tu veux y aller, prends tes nouvelles chaussures, comme ça tu n'auras aucune difficulté à passer ce chemin. Et Marie, elle s'est dit, je vais quand même prendre mes nouvelles chaussures, mais je ne vais pas les mettre, parce que j'ai envie qu'elles soient toutes neuves. Donc je vais prendre d'autres chaussures, et si vraiment il m'arrive quelque chose, je vais mettre ces chaussures. Donc Marie, elle est pleine d'enthousiasme, et elle part le lendemain pour aller chercher sa Bible. Elle se rend compte que le chemin, il est très, très, très difficile à traverser. Il y a des cailloux de partout, il y a de la terre, il y a de la boue. Mais Marie, elle a du courage et elle y va. Et après avoir fait un long chemin, elle arrive à la librairie et elle dit au monsieur « J'aimerais avoir une Bible dans ma langue, est-ce que c'est possible ?» Et le libraire, il lui dit « Ah, je suis désolée, mais j'en ai plus.
Et Marie, elle était très, 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 très déçue. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais c'est pas possible. Comment Dieu il peut m'abandonner après avoir fait tout ce chemin? J'ai pas de Bible. Et le libraire, il lui dit, attends, Marie, j'en ai une, c'est la mienne. Tu m'as prouvé que tu as du courage et que tu m'as prouvé que tu avais la force de faire tout ce chemin seul pour venir chercher une Bible. Ça me montre que tu as vraiment foi en Dieu. Alors je te donne ma Bible. Et Marie, elle était toute contente. Elle s'est dit, Dieu, en fait, il est avec moi. Et ce que j'aimerais vous faire retenir dans cette leçon, c'est aussi à travers le chant que les enfants nous avons, avaient partagé tout à l'heure, c'est que Jésus est toujours, toujours, toujours avec nous. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Peu importe les chemins qu'on va prendre, il est toujours là. Amen. Voilà, c'était mon histoire pour vous. Et passez un très bon sabbat. Ny vaky-teny fototra androany dia eo amin'ny oabolana toko fahadimy amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo. Oabolana toko fahadimy amby roapolo andininy faraika ambin'ny folo. Ny tena atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anatin'ny vilia volafotsy tsara soratra. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra tratrizao sabata izao. Isaorantsika Andriamanitra ny nanomezany antsika tombonandro ka nahafahantsika tafavory eto indray amin'ity sabata ity. Miarahaba ny neny, miarahaba ny dada, miarahaba ny zoky, miarahaba ny zandry. Noho izany fitahian'Andriamanitra lehibe izay omeny antsika izany. Miaraba ihany koa ireo izay manaraka tsy tapaka sy ireo izay manaraka hatrany hatrany ny fandaharana ao amin'ny Hainao Manjery na amin'ny internet izany. Fifaliana no fiarahana ary izany dia tombono antsika satria ny fiangonana dia natao andovozana haim-panahy izay eny amin'ny lalana izay andehanantsika mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary sambatra isika satria manana fiangonana afaka mitahiry ny fanahy itsika, afaka mitsinjo ny haim-panahy atsika, afaka mitarika atsika ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ary rehefa manana ny fanahy isika dia ny fanahy no manoro lalana atsika hoe aty lalana. Tsaroa fa sabata androany. Ny fanahy no miteny an'izany. Avy aty. Zany no zavatra izay omeny ny fanahy ary taritiny atsika androany. Inona no azonao omena? Dia mety hitentsika hoe anniversaire ny androany dia mitady cadeau ngamba izy hoe inona no azonao omena anazy. Amin'ity androany ity dia hiresaka isika hoe inona no azonao omena. Inona no azonao omena. Ny ankonana dia noforonin'Andriamanitra, noforon'ilay mpahary mba hanehoana ny fihetsem-po izay mafana. Dia rehefa ao an-trano isika miaraka amin'ny vaditsika, ny ankizy, ny zokony zandry ao an-trano dia mifaneo fihetseham-po. Dia rehefa ao anatin'izany dia afaka mitenitsika ao an-trano hoe salama, mahafinaritra, misy fifandraisana akaiky dia akaiky.
ary izao ny tsarovy a fa ny ankohonana no mahalala hoe izaho ange iny dadanay iny e. Ny ankohonana no mahafantatra an'izany dadanay iny e ty trondro be izy. I mamanay zao ny zavatra fataony atao trano ato izy isamaraina misotro dite foana. Ohatran'izany. Ny ankohonana no mahalala an'izay fanehoana fientsempo sy izay fifandraisana lehibe ao amin'ny tokantranontsika eo izay. Ary tena mahafinaritra dia mahafinaritra. Ao amin'ny ankohonana zany dia eo ny ray aman-dreny ary eo ny zanaka, eo ny piraim-tampo, izany ao anatin'ny ankohonana. Fa misy koa ny ankohonana izay tafaraka amintsika eny an-dalana eny. Ao ny ankohonana ny fiangonana, ao ny ankohonana ny namana ny ampianarana, ao ny ankohonana izay tafara-dalana amintsika eny an-dalana eny. Zany rehetrarehetra izany dia azo lazaina daholo hoe ankohonana. Indrindra moa fa ny ankohonana ao amin'Andriamanitra. Dia rehefa naharentsika omaly hoe andeha pasteur afidy dia nalahelo isika satria izy dia anisan'ny inona tsika? Ankohonana. Zava-dehibe ifampizarana ny manta sy ny masaka, ifampizarana hafaliana, ifampizarana ireo tsy ambaratelo. Izany no ankohonana. Ary ny ankohonana dia zao ny ankohonana ny fanehoana izay ao amin'ny ankohonana dia ohatrany hoe rehefa te aneho zavatra ianao amin'ny ankohonana dia amin'ny alalan'ny angolan-teny. Ahoana data? Angolan-teny io izay manamamy an'izany ankohonana izany. Ao ihany koa ny fifamihinana. Câlin. Mahafinaritra ery mijery anao manao câlin ny zanakao. Indrindra moa fa i dada sy mama manao câlin ao an-trano, tena mahafinaritra izany. Inona ihany koa zavatra asehontsika ao anatin'izany rivo-pietseham-po ao an-tokantrano izany. Zavatra aseho antsika ihany koa dia izao, aseho antsika fa tsy irery isika, indrindra ao amin'ireo zanakitsika, fa manana an'Andriamanitra. Ary tena zava-dehibe izany hoe misy rivotra izay avy any amin'Andriamanitra mandalo ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Tsapako ary fantatro fa misy an'izany rivotra izany mandalo ao amin'ny fiainantsika ao. Misy rivotr'Andriamanitra izay mibitsika amin'ny alalan'ny fanahiny ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ary mivavaka isan'andro aho mba hitombo izany rivotra izay ny fanahy izany mirotsaka ao amintsika ao. Tsy kisendrasendra ny fanandramana lalovan'ny ny ankohonana satria izao drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona mihitsy ny ankohonana. Ary io no vondron'olona ahalalana ny mombamomba antsika araka n'le nresahako teo. Ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra mihitsy no namorona ny ankohonana. Ary vao miainga mihitsy any amin'ny Genesis dia milaza izy fa izy no namorona ny ankohonana. Ankoatran'ny sabata izay no hamasin'Andriamanitra dia no hamasininy manokana ihany koa ny tokantrano. Ny sabata sy ny tokantrano dia no hamasin'Andriamanitra. Zava-dehibe nge zany ny ankohonana ny tokantrano satria no hamasin'Andriamanitra. Tena zavatra tena manana ny lanjany manokana mihitsy izany. Indrisy anefa fa ny zavatra izay no hamasin'Andriamanitra mihitsy no tiany Satana hovana sy hompitehina. Ary tao anatin'izany ny sabata. Ny zany Satana ny amotehana an'izany sabata zany mba hahatonga antsika tsy ankohaka, tsy hideran'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata. Ary ny taranaka aty afara dia efa manomboka tsisy mahafantatra intsony hoe le sabata resahana eto ange ka ilay sabata tena sabata fa ny sabata amin'ny olona ankehitriny izao dia
alahady. Ny tenin'Andriamanitra nefa ry havana dia milaza mazava fa ny sabata dia ny sabata. Tsy miova Andriamanitra ny amin'izany sabata izany. I Satana dia miezaka ny hanapotika, ary rehefa nipotehany ny sabata dia potehany koa ny tokantrano. Akorotany ny tokantrano, firifiry ny tokantrano ankehitriny. Firifiry ny tokantrano izay vao miana mandeha tonga dia potika, satria tsy tiany Satana izany fa no hamasin'Andriamanitra. Raha anorina ihany, anorina tokantrano, tsy aloha hoe atao tsara zany tokantrano zany e. Raha anorina tokantrano, tsy aloha hoe aorina eo aminay mpanamasina azy e. Ilay Andriamanitra izay nanamasina ny tokantrano. Misy mpanoratra anankiray izay malaza dia malaza, Stephen Covey, izay nanoratra boky izay momba ireo fahazarana 7 ananan'ny fianakaviana mahomby. Dia ao anatin'izany boky izany izy dia mitantara ny fahombiazana amin'ny fianakaviana. Dia misy hevitra anankitelo ity izay mahafinaritra be anahy ary tiako ho zaraina amintsika. Anankitelo ilay izy. Zao zany ny toromarika antinga Stephen Covey ity. Ny voalohany dia zao: rehefa misy adisa ao an-trano dia ny voalohany indrindra dia zao: mila miato kely aloha ianao. Zay toroheviny zay. Zany hoe le miato resahana eto dia zao: avelao aloha itony, avelao aloha itony, fa aza tonga dia mamaly. Satria ny tempérament raha vao miakatra no valiana dia lasa miara-miakatra daholo. Avelao aloha, mitonohy aloha, miato kely aloha. Zay ny torohevitra voalohany. Torohevitra faharoa: mieritreritra aloha amin'izay zavatra tokony ho ambara. Hoy izy amin'ny malagasy hoe avadika impito ny lela, zay vao miteny. Eto ny anty rangahy atao hoe Stephen Covey ity dia hoy izy hoe mieritrereta mihitsy aloha amin'izay zavatra tokony ambara. Dia ny fahatelo dia zao: mifidy ny valiteny sahaza. Jereo tsara fa tsy mijanona amin'izay hoe mifidy valiteny sahaza izay, fa mitohy hatrany amin'ilay hoe mitondra fiadanana. Raha vao marika antsika dia zao: ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izay natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho sarahany olombelona. Zany hoe ny rehefa no hamasin'Andriamanitra zany sika ka ny eritreritra ny vady dia zao: lambana koa fahafatesana no isarahana, hozy izy ny malagasy. Ka izao eto dia tsisy miresaka mihitsy hoe misaraka, fa ny zavatra resahana eto zany dia zao hoe mifidy ny valiteny sahaza mba hitondra fiadanana. Ahoana zany? Ahoana zany mifidy ny valiteny sahaza mba hitondra fiadanana? Ny olona maniry hanana fampiresahana tsara amin'ireo olon-tiany dia miaina fifandraisana maharitra eo anivon'ny ankonana misy azy. Zava-misy dia zao: ny ankonanao no mahasambatra anao, vokatry ny firesany aminao sy ny fiainanao. Tsy marina ve zany? Ny ankonanao tata tena mahasambatra zany. Neny ny fampiresanao amin'ireo ankonanao ireo, izay no mahasambatra anao. Dia zao: raha tianao ny lamina sy salama tsara ny fifandraisana eo amin'ny ankonana, dia zava-dehibe ny mianatra miteny amin'ny fahasoavana. Ahoana indray zany hoe miteny amin'ny fahasoavana? Raha jerentsika ilay fahasoavana dia grasy. Rehefa miteny io teny hoe fahasoavana io tsika dia io dia anisany hoe foto-kevitra ara-panahy.
izany nanao an'izay fahasoavana izay voalohany? Jesosy grasy. Jesosy nge no nisolo tena mba ho famelana ny helokontsika rehetra, fa isika dia tsy miendrika ny ho ahazo an'izany grasy izany. Dia ahoana ary ny fomba hitenenantsika amin'izay fahasoavana izay hoe olona manoloana antsika izay tsy tokony hahazo grasy nefa isika miresaka aminy amin'izay fahasoavana izay. Dia ohatrany nataon'i Jesosy zany hoe misy olona anankiray izay manota dia izao tonga dia omena avy hatrany an'izay grasy izay izy. Hafakely indray zany rahalahy, tena hafakely indray zany hoe miteny amin'ny fahasoavana. Ny hoe miteny amin'ny fahasoavana dia miteny amin'ny olona anankiray amin'ny fomba tsy mendrika azy. Zany hoe raha ny fahotany sy ny otany sy ny zavatra rehetra vitany dia tena tsy mendrika azy le izy, kanefa resahanao amin'izay fahasoavana izay izy. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 5:20, andininy 1:10, izay novakiny ray anina teo ary isaorako azy izany, dia milaza toy izao hoe ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Eto dia hita mihitsy hoe rehefa miteny ianao zany amin'ilay fahasoavana, amin'ilay fiteny fahasoavana, dia ohatrany hoe manome fanomezana an'ilay olona izay tsy tokony ho sahazana azy izay zavatra izay. Zay ngely izy. Na miteny ratsy takininina aminao ara le olona dia avalinao fahasoavana, teny fahasoavana izany. Omenao fanomezana izy volamena sy volafotsy. Hafa indray izany. Hafa indray izany. Ny fianakaviana izay manorina fiainana feno fiadanana sy fifaliana ary fanomeza tsarobidy vita avy amin'ny volamena sy volafotsy izay hifanolorana isan'andro, izay hoe miteny amin'ny fahasoavana izay. Asako foa ianao zany ka miteny amin'ny fahasoavana ho an'ny olona izay manodidina anao, dia fa manome fanomezana volamena sy volafotsy azy ianao. Manome fanomezana volamena sy volafotsy ho azy ianao. Azonao atao ve ny mieritreritra olona anankiray ao amin'ny fianakavianao, na olona namanao, na ao amin'ny ankonanao, na ato amin'ny fiangonana, izay mila ny fampiasanao an'izay teny fahasoavana izay. Mieritrereta kely hoe iza no tokony ho itenenantsika an'izay teny fahasoavana izay. Raha vaty kosa izy raha la Randry, raha manana an'izay ianao dia tazominy aminao aloha fa amin'ny farany dia ho resahako amintsika hoe resao amin'izay le izy. Azonao atao ve ny mieritreritra olona anankiray ao amin'ny fianakavianao, na ny ankonanao, na ny fiangonana, niza mila ny fampiasanao fahasoavana rehefa miresaka aminy ianao. Dia valio rehefa avy eo izay fanontaniana izay. Amin'ity androany ity dia andeha tonga dia fampiarana no ataontsika. Fampiarana avy hatrany. Tsy aneo hoe mbola zaona izao fa tonga dia fampiarana avy hatrany no ataontsika androany. Zao ao anatin'ity fampiarana ity dia izao hoe ahoana ny fomba hitenenako amin'izay fahasoavana izay. Ahoana ny fomba hitenenako amin'izay fahasoavana izay. Tsara marihana aloha eto am-piandohana fa misy ny atao hoe faritra voafeh sy ny faritra tsy voafeh. Inona no atao hoe faritra voafeh sy faritra tsy voafeh?
ny faritra voafe dia izao ny tenako dia anisan'ny faritra voafehako satria haiko ny momba rehetra fantatro izay le faritra voafe ny faritra tsy voafe indray dia izao mijapaka any amin'ny faritry ny hafa le hafa foana no hitrikitrianao izay a le faritra tsy voafe ary izay faritra tsy voafe zay dia zava-doza be fa tsy misy olona na iza azo lazaina hoe mahafea an'izay faritra tsy voafe zay zany hoe tsy misy a tsy azonao fehezina ny vadinao tsy azonao fehezina ny zanakao tsy azonao fehezina ny piraitam-po aminao ary tsy azonao tenenina izy a amin'izay zavatra tianao hanovana azy eto isika dia hijery hoe ahoana no fomba hitenenana amin'ny alalan'izay fahasoavana izay mba azahoana mampipasy a an'izay courant izay hoe misy zavatra tianao kosa nefa horesahana amin'ilay vadinao misy zavatra tianao kosa nefa horesahana amin'izay anakao fa eto dia mila hoe raha ohatra ka hiresaka amin'ny zanakao ianao dia hiverina any amin'ilay zavatra anankitelo resahana teo tsika hoe mila maninona aloha amin'ny voaloha mila miato aloha ary ny faharoa mieritreritra tsara amin'izay tokony a ho ambara ary ny fahatelo mifidy ny valiteny zaza mba hitondra fiadanana ny zava-misy ry havana dia izao sarotra ny miteny olona sarotra ny manitsy olona sarotra ny miditra ao anatin'ny faritra izay misy ny olona ny zavatra azo atao anefa dia izao azosika atao tsara ny miteny amin'ny alalan'izay fiteny hoe hitenenana amin'ny fahasoavana izay miteny amin'ny fahasoavana averiko indray mandeha rehefa miaina anaty faritra voafe ianao a dia mandany ny fotoana bebe kokoa amin'ny fifehezana ny olona azonao fehezina marina dia ny tenanao zay zany aloha le faritra voafe ny tenanao a no azonao fehezina aloha tsy azonao fehezina tadio a fa ny olona zay tsy mihevitra loatra ny anorona fifandraisana tsara eo amin'ny mpianakavy dia monina ao anaty faritra tsy voafe izy azontsika tsara le izy raha ohatra zany ka misy olona zay tsy ohatrany hoe tsy le hitambarana ao anatin'le tokantrano ny zavatra tiany atao dia any anatin'le faritra tsy voafe izy zany hoe ny feny hafa no zavatra tedaviny ny feny hafa no zavatra tedaviny raha misy milaza zavatra tsy dia tsara momba anao dia mahasoa kokoa ny mampiasa ny fotoana amola volana ny fihetsika asetrinao izay amin'ny fitoniana sy fahasoavana fa tsy amin'ny fampiasana ny herinao anova azy ireo mba hitenenanao amin'ny fahasoavana nefa dia ilainao ny mahita mialoha izay ilaina ny miaina ao anatin'ny faritra voafehinao ny miato mba hanananao fotoana ilazana azy zany hoe mety hiteraka ratra io kanefa izay le izy mila mieritreritra izay tena tokony ambara sy izay tokony holazaina mba hanatsara ny toe-javatra ary ny farany dia ilainao ny misafidy ny valiny tokony aseho anao dia iny valiny mety izay mampilamina ny toe-javatra fa tsy izay tsy izay hoe manapoka solika ny efa ny afo mirehitra raha vao asitsika soloka ny afo mirehitra dia vao mainka maninona vao mainka midedaka izany rehetra izany ry havana no hevitry le teny tamin'ny voalohany teo hoe mampiasa ny teny ho toy ny fanomezana volamena sy volafotsy
avy zany ty tenin'Andriamanitra ity a dia tena mifono zavatra lalina mihitsy e. Izany rehetra izany no hevitra ilay mampiasa ny teny ho toy ny fanomezana volamena sy volafotsy. Ny fifandraisan'ny mpianakavy dia tena anisan'ny saropady ary tena sarobidy indrindra fa ny fifandraisantsika ihany koa atao amin'ny piraitam-po ny fiangonana. Saropady izany ary sarobidy ary mila an'izany fiteny amin'ny fahasoavana izany. Manomboka androany a zany rehefa misy zavatra teny tiako resahana na tiako ambara na tiako ampitaina dia mangataka amin'ny tompo hoe tompo meo anahy ilay teny amin'ny fahasoavana dia ilay fanomezana volamena sy volafotsy. Fantatritsika tsara fa ny fanambadiana dia fatoram-pitiavana. Tsisy viana amintsika izany. Ao anatin'izany ny fifanampiana, fifampiheverana, fandraisana andraikitra, fitokisana, fifampiresahana, fihetseham-po sy fientanam-po, fifanakaloza-kevitra, ohatran'ny hoe zany hita ao anatin'ny tokantrano ao. Ary fantatritsika koa fa ny ao amin'ny tokantrano ao dia misy fifandraisana ety dia ety. Mifanakaika ara-pihetseham-po, mifanakaika eo amin'ny ara-bola, mifanakaika ara-panahy, mifanakaika ara-nofo, zany ny mpivady. Ary mifanakaika ihany koa eo amin'ny fifampiarovana sy ny rehetrarehetra. Mahafinaritra ry havana fa ny mpanompo vavy Ellen White ihany koa dia milaza fa ny tokantrano ohatr'izao ny fomba filazany azy, ny tena firaisana marina eo amin'ny fanambadiana dia ny asa ataon'ny taona maro aorinan' izany. Maninona izy miteny an'izany? Amin'ny voalohany tsinona ny fanambadiana dia tena mbola miredareda be, mbola miredareda dia nefa rany dia avy eo melefy dia nefa rany ohatrany hoe adino ilay malala tamin'ny voalohany fa lasa mivadika hoe lasa mivadika hoe beloha lasa misy fifandraisa ohatrany hoe miova le izy aty aoriana. Ellen White nefa dia milaza fa ny fanambadiana dia tsy le voalohany ihany fa ilay aorinan' izany. Zany hoe ny faharetana aorinan' izany dia anisany mbola ao anatin'ny fanambadiana avokoa. Ny zavatra misy dia zao hoe ohatrany hoe mipetraka ny fanontaniana amintsika hoe fa maninona tokoa moa no mihena ny herin'ny fitiavany? Inona mahatonga an'izany? Fa maninona no mihena ny herin'ny fitiavana? Inona ny antony? Dia ny tenin'Andriamanitra dia izao ny valiteniny hoe Matthieu 7:20. Ahoana ozy izy? Matthieu 7:20. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mety tenin'ny olona hoe aleo rangaha andeha amin'izao fa efa lasa zao indray zany ny atao trano ato efa zao indray ny ato aleo andeha amin'izao. Jesosy dia mahay zavatra rehetra. Maninona ozy izy? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zany hoe Andriamanitra dia mahay manova ny zavatra rehetra izay azo ovana. Na ny tsy miova ary, na mena tahaka ninona rio dia azo ny manova an'io. Izay ny mahagaga amin'ity Andriamanitra ity. Ny zavatra misy eto izany dia izao, Jesosy
dia afaka mamboly fifandraisana amin'ny andaliny sy ny ankilany. Afaka mamboly an'izay zany Jesosy. Ka raha ohatra ka izay fifandraisana izay no niena na tsy ampy dia ambolen'Andriamanitra indray izay fifandraisana izay. Ary amin'ny alalan'inona no amindran'Andriamanitra, ambolen'Andriamanitra izay fifandraisana izay? Satria ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra no anomezany izany. Rehefa tsapatsika ny mahazava-dehibe an'ny herin'Andriamanitra dia izao lasa mitombo isika avy eo. Azontsika ilay izy. Ohatrany hoe very ny point impermis atsika dia niezaka indray tsika iratrapehan'izay point izay dia lalasa manino tsika avy eo lasa mitombo izay. Dia ohatr'izay ilay izy. Raha ohatra ka mihena ny fitiavana izay misy ao amin'ny tokantrano ka mangataka ny herin'Andriamanitra isika izay le hoe izy ny mahay zavatra rehetra izay dia lasa mitombo indray miverina any amin'ilay fitiavana voalohany ny fifankatiavantsika. Ka lasa chéri indray ny firesaka ao an-trano. Chéri chéri mahafinaritra ilay izy. Misy ho famaranako azy dia misy tantara kely anankiray ity ho tantaraiko amintsika. Isika rehetra samy manana compte avokoa, compte bancaire. Dia rehefa ampidirina vola ao anatin'ny comptentsika ao dia mitombo. Dia rehefa analana ilay vola ao dia inona indray filaza azy? Moins. Azontsika ny tiako resahana. Rehefa mitombo dia mitombo. Rehefa moins dia moins. Dia mety manontany ny vadintsika ao an-trano hoe manao ke ny compte-ndry ao zao? Zangy efa moins ato. Dia raha ohatra indray misy ny volantsika ao za zao rehefa misy ny volantsika dia manino? Mitsikitsika. Tena faly. Fa rehefa moins dia ahoana ny paozitsika? Ohatra ny tena na io pataloha io ary indraindray tsy zaka. Rehefa moins ny comptentsika. Dia izao jereo fa misy ihany koa ny atao hoe compte ara-pihetsempo. Compte ara-pihetsempo. Dia izay compte ara-pihetsempo izay indray dia izao ohatr'izao ny fandehany. Rehefa ao an-trano ianao ka manome fifaliana ho amin'ny vadinao dia maninona ny compteny? Lasa faly izy dia maninona ny compteny? Miakatra ny compten'ilay vadinao. Ao an-trano indray rehefa matsirotsiro ny sakafo faly ilay vadinao dia maninona ny compteny? Miakatra ny compteny. Rehefa manohana anao ny vadinao ao an-trano ao amin'ny zavatra izay atao dia maninona ny compteny? Miakatra ny compteny. Falifaly izy ao an-trano ao. Rehefa mampahery anao ny vadinao dia maninona ny compteny? Miakatra ny compteny. Fa misy zavatra kosa reto izay mampamoainy compteny. Rehefa manaraby azy ianao an-trano, ianao nge io le efa nilazaiko anao io. Maninona ny compteny? Moainy compteny. Rehefa mitsikera ny zavatra ataony isika, maninona ny compteny? Milatsaka. Rehefa misy zavatra mampalahelo lazaintsika aminy dia maninona ny compteny? Moainy compteny. Rehefa sarosarotiny tsika na misy zavatra mampana fotoina resahantsika dia maninona ny compteny? Moainy compteny. Iverina amin'izay any amin'le lohateniny toriteny ity hoe inona ny azonao omena? Ny hampiakatra ny compteny ve? Sa ny hampidina ny compteny?
ny ampamoin anazy foana avy eo atrano motomototra lava jerejere vao jerena dia efa moin zany tena oatra moin zany rehefa mijery anazy nefa ianao ka falifaly izy dia efa tsara indray zany compteny ao zany tsara ny compte mahafinaritra fa ny ampitombo an'izay zavatra izay no tanjontsika dia ny amin'ny fanomezana ilay teny fahasoavana mba hatonga ny compteny miaraka amintsika na ny compteny zanakitsika jereo koa ny compteny zanakitsika ao an-trano ao fa indraindray motomototra tsy hita hoe ahoana moin izy zay na ny piraitam-po amintsika na ny ray aman-drenitsika zany zavatra zany dia mila jerena avokoa hoe manahoana ny comptenao ao savavy inona no azonao omena jereo tsara fa ny faritra voafe ny voafehanao dia hoe inona ny azonao omena fa ny any amin'ny faritra tsy voafehanao tsisy zavatra azonao atao fa ny zavatra azonao atao eto amin'izay le hoe miteny amin'ny fahasoavana izay dia manome ary ny fanomezana tsara indrindra dia ny volamena sy volafotsy volamena sy volafotsy raha te hanana fianakaviana sambatra isika indrindra ny fiangonana dia misy afatra ireto misy afatra izay tsara ho resahana amintsika izao atsaharo ny fiheverana fa ny fanambadianao dia tsy milamina atsaharo zany ny anay ranga ny fanambadianay ato tsy milamina atsaharo zany fa Andriamanitra tsy mampisaraka ny mpivady fa mampitambatra izy faharoa mivavaha ny fonao rehetra ho an'ny fanambadianao sy ny vadinao ary ny zanakao amin'ny fonao rehetra fahatelo mianara sy mampiara fomba fifaneraserana mahomby tahaka ny fampiarana ilay teny amin'ny fahasoavana fahaefatra tadiavo izay tiany ny vadinao ka ataovy ary izay tsy tiany ny vadinao aza atao itsony fahadimy mamela heloka matetika na tiana horesahana hoe isan'andro fa tsarovy fa izay le fahasoavana grasy men'Andriamanitra atsika ny volamena sy volafotsy tamin'ny nanomezany atsika an' Jesosy anjara atsika indray zao no manome volamena sy volafotsy ho an'ny vaditsika ho an'ny zanakitsika ho an'ny ray aman-drenitsika ho an'ny piraitam-po amintsika ary afatra farany ity dia zao ataovy betsaka ny fiomehezana ao an-trano ataovy betsaka agogo ny fiomehezana ao an-trano fa izany torohevitra izany raha atsika dia lasa tokantrano vanona ny tokantranontsika tokantrano izay akasitrahan'Andriamanitra ary tokantrano izay miaraka amin'Andriamanitra tokantrano izay feno ny fitiavan'Andriamanitra ry havana inona ny azonao omena inona ny azonao omena inona ny azonao omena dia rehefa miteny an'izay hoe inona ny azonao omena izay dia bitsibitsioa ny eo akaikinao na vadinao na zanakao dia teneny hoe inona no omenao azy inona no azonao omena amin'ity atoandro ity dia hiaraka hivavaka isika ary ny vavaka izay ataontsika dia vavaka isa tokantrano raha misy tokantrano isika eto amin'izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka ny tokantrano hitambatra izy ireo ary hivavaka ny amin'izany tokantranony izany dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka isa tokantrano misy célibataire eto raha misy célibataire dia miaraka ireo célibataire miaraka mivavaka izy ireo ny tokantrano zany dia miaraka daholo
dia ny célibataire metsika toerana ihany koa ahafahan'izy ireo miaraka mivavaka. Izay no vavaka izay ataontsika amin'ity atoandro ity. Manasanao ary isika izay any amin'ny tambazotra, any amin'ny serasera izay miaraka aminay eto raha miaraka amin'ny tokantranonao ianao ankehitriny dia manasanao hiaraka hivavaka ihany koa ianareo. Saotra antsika rehetra izao dia hiroso amin'izay fiarahana mivavaka izay izy.
isaoranay ianao tompo, nanome anay fianakaviana mamy. Isaoranay ianao fa miezaka hatrany ianao ny anavitra ny tokantranonay. Raha io atolotra ianao ny fitiavana lehibe, atolotra ianao ny dera, ny saotra, fakatelemana noho izany fitiavana indrindra ny nanomezanao anay izao tokantrano dia ny fiangonana izao. Fantatray fa ny tanjonao tompo dia ny mba hanananay tokantrano paradisa, ny hanananay fiangonana paradisa, ary ny hatonga anay ho any amin'izany paradisa izany. Ray malalo, mamelany heloka tsirairay avy izay nataonay tsy mifanaraka indrindrandrindra taminao, ary eo ihany koa tamin'ireto mpiray-tam-po amin'ny fiangonana ireto. Raha misy tompo manana alahelo aminay amin'ity maraina ity, dia mangataka ny fahasoavana avy aminao mba hanaisotra an'izany. Ankehitriny izahay dia nandray teny avy aminao mba ahafahanay miteny amin'ny fahasoavana, ka ninninona zavatra izay midona na mavesatra, maratra, dia rehefa eo ny fahasoavana dia rava foana izany. Raha io isaoranay ianao izay mpamily ny sambonay, ary ny hahatonga anay any amin'ilay fiainana mandrakizay no tanjonao, koa tazomy izahay mba ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay izany. Tamin'ity androany ity ihany koa dia tianao ny hampiakatra ny kontinay isan'andro isan'andro, ary fantatray fa tsy tianao ny hahatonga ny kontinay ho moay, koa tompo tazomo ho akaikinao izay, ary mandray ny hery avy aminao izay mba hoentinay miady amin'ny fakapanahy sy ny zavatra ratsy rehetra izay alefan'ny Satana. Tompo, meteza ianao hijery anay tsirairay avy, ary handray anay ho toy ny zanaka nateraka ao. Zanakao tokoa izay tompo, ary miandrandra izany fiavianao be voninahitra izany. Izany tompo no vavaka izay atolotra ianao, ary tianay raha ho manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao. Sotra raha io, amen. Ny tanan'ny tompo dia mahavonjy tokoa, ary io tanany io dia mitarika atsika naiza le atsika. O ny tananao tompo ty, tanany ilay izay tena ty, ka izay hira izay no ndeha ho asandratra izay atsoko ireo izay miaramihira amiko an'izay hira izay hoe o ny tananao tompo ty, tanany ilay izay tena ty. Amin'ny andininy voalohany dia ataonay, amin'ny andininy faharoa dia ataontsika rehetra, ka amin'izay tsika dia hiaraka hitsangana daholo amin'ny andininy faharoa.
miarakarytsika rehetra eo mpitsanganana averitsika farany refrain io tananao mpitsanganana ihany isika dia andray ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Manopy ny masoko eny amin'ny tendrombohitra aho, avaiza ny famonjenahy. Ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Raisy ny tsodrano. Tsy mba avelany angozohozo aneny tongotrao, tsy horendrena aneny piaro anao. Indro tsy matory na rendrena ny piaro ny Emasetel. Jehova no piaro ny Emasetel. Jehova no fialofany eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika nahazoantsika nanao izao fotoana mahafinaritra androany izao. Dia mbola manasa anareo indray ho avy amin'ny sabata manaraka amin'ny larobia 7:07 zoma 7:07 amin'ny Zoom mba iarahantsika manandratra fideranan'Andriamanitra mandrakariva. Izotra moramora isika dia aoka isika tsy tangorongorona. Raha te hitangorongorona nareo dia aleo tonga dia any an-tokotany azafady dia mba